Afambavao afa mihitsy kosa indray tsy ny fahefana sy ny vola na ny voninahitra sy ny arena no ambony indrindra fa ny fijerena ny mpiarabelona ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny irandriana solony haiko androany raha nandray ny fianakaviany fitahiny isan'ireo tanora narary vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo teny Ambomalaza tsy hijerena fiavinana politika mantsy ny fanampiana raha ny nambarany hatrany tonga nanatitra fisaorana ho an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny amin'ny birao fiasany teny Tsimbazaza moandroany ny fianakaviany fitahina Nancy Ranefson sy Irina Rajdera. Efa nindaosy ny fahafatesany nomena zoky ny fitahiny tamin'ilay raharaha fanapozinana ara-tsakafo tany Ambomalaza ho ny ray be ny fitahiny isan'ireo tovolatratra ny fanapozinana androany raha tonga nisaotra ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko tamin'ny fiantohana amin'ny fitsaboana any fitahiny. Rozabe tokoa no niasa tamin'ny fianakaviana satria ny zokon'ny fitahina ny nomena dia anisan'ireo zaza izay namon'ny ainy tamin'le raharaha rozabe tonga tany Ambomalaza fa izy koa zany tokony nanaraka an'izay lalany fahafatesan'izay koa raha tsy teo ianao satria ianao izay tena isaorana ian'Andriamanitra mihitsy ny fisinao nandray andraikitra tamin'ny fikarakarana azy hatramin'ny voalohany anisan'ireo olona izay nalefanao tany Maurice nahazo an'ilay fitsaboana voalohany ary satria tsy ampy le tany sy mbola nisy le rechute dia mbola nandray andraikitra hoavana be mihitsy ianao nandefa azy tany Inde. Tsy hijerena fiaviana na firehana loko politika ny fanampiana ny mpiarabelona ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha namaly ny fianakaviana. Ny arena ambony indrindra tsy ny fahefana, tsy ny vola, tsy ny voninahitra fa izay hoe fijerena ny mpiarabelona, famadihana ranomaso, fifaliana. Izay angamba ny tena arena be indrindra. Za raha manao asa soa tsy mijery fiaviana, tsy mijery politika, tsy mijery firehana fa rehefa voakasoka kosa foko manao izay azoko atao. Namafisy ny fanavitany fanamboarana villa raha ny volalany fa mihoatra lavitra amin'izany ainy fitahiny izay avitra soamantsara ho izy teny Randriana Soloniaiko. Dao fa alefantsika ny Maurice tonga tao Maurice ny tsaboana tao tsy vitany Maurice trony be tany ihany namboarina ny visa sy ny inona nalefa tany Inde firy volana tany Inde na roa volana sy tapany tany Inde za tsy tena maro ohatrina ny volalany mety navitako vilanga tena maro za tsy tena nao fa navitako vila fa mihoatra ny vila ny ainy zazy tena ataonay le izy nisaotra ny filohan'ny antenimieram-pirenena ihany koa moa fitahina tao anatin'izany. Misy problème tany fo tamin'ny zavatranao misaotra indrindra ny honorable cité tamin'ny fitiavana tena manana ray aman-dreny tokoa mananao tena mitsindry vahoaka tena profo tokoa izao fa tena tia vahoaka izy profondément dia misaotra indrindra honorable cité tamin'ny fitiavana fa tena tsy hovalinay izy. Tsy ahivina moa fa isan'ireo tanora narary vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo teny Ambomalaza nandritra ny fankarazana tsingetona amin'ny fenoasiny ny 14 Jona 2024 fitahiny. Efa isan'ireo 4 mianadahy ho tsaboina tany Maurice fitahina ny volana septambra 2024 saingy niverina nody an-tanindrazana noho ny tsy fahampiany teo ampelantanana ary nanohy ny fitsaboana tao amin'ny hôpitaly JRA raha tsy ahivina. Ny volana Martsa 2024 anefa niverina septra sy narary mafy indray fitahiny. Ny 3 Martsa 2024 no nanao ansoavo ny amin'ny fitadiavana fanampiana mba hahafahana mitsapa ny fitahina ny ivelana ny Vasanina Andreniny. Tonga teto Madagasikara Moizy ny Alahady 7 Jona lasa teo rehefa nanaraka fitsaboana tany Inde nandritra ny 2 volana mahery.